Tsy sitaka lavitra an'izay fianarana izay isika izay fampianarana izay no sokafana androany tao amin'ny akany finoana Ankaraobato ary ny fankalazana ny 10 taona ny mutuelle des éducateurs Zapankaraobato samy tonga nanatrika izany nanona-mpanokafana izany avokoa moa ireo tompon'andraikitra isa-tsokajana eny amin'ny faritra Atsimondrano. Ankalazan'ny 10 taona nitsangana ny mutuelle des éducateurs Zapankaraobato amin'ity taona ao avy iny. Fankalazana izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ho tolakandro tamin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo tao amin'ny akany finoana Ankaraobato. Ny fahitana ny olana sedrain'ireo mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana sy tsy miankina nandritra ny krizy tamin'ny taona 2010 no nisy hevitra amin'ny tokony hanampiana azy ireo. Taty aoriana nefa dia nivelatra amin'ny sehatra maro izany fikambanana izany. Nisy tantara ny mutuelle io tamin'ny voalohany tamin'ireny krizy ireny tamin'ny 2002 dia sarotsarotra moa ilay resaka ara-tsakafo fitadiavana azy tety dia natsangana ilay mutuelle mba nahafahana hoe hamatsy an'ireo mpampianatra. Rehefa voavazy zay tato aoriana kely dia niova fenitra mihitsy ilay mutuelle hoe andao hanao an'ilay activité d'observation et de découverte. Ny antony dia izao, ny mpampianatra mampianatra izay zavatra hitanay zany ny ranomasina nefa izy ara tsy nahita n'ilay ranomasina dia nanapa-kevitra teo hoe andao raha hatsangatsika andao ataontsika amin'ilay activité d'observation et de découverte ny tanjona amin'ity mutuelle des éducateurs ity rehefa hita ihany fa voavaha ny olana ara-tsakafo fitadiavana sakafo tamin'ny 2002 dia izay no nahatonga ny nitety faritra maro izay dia efa saika voatety daholo zao Madagasikara nandeha nivoatra faritany fa ny fianaratsoa raha nandeha tany Tokary zay dia nandalovana fotsiny fa alina ny lalana fa saika hitanay daholo zany zao ndeha nivoafaritany rehetra. Targetra ny fikambanana amin'izao fotoam-pankalazana izao ny hampivelatra ireo mpampianatra amin'ny fampisehoana azy ireo mivantana ny karazana zavatra ampianarina eny an-tsekoly. Manao anakaiky ny fikambanana amin'izao tetikasana izao ny groupe Bertin izay tsy mitsarotra ny manohana ny mpiarabelona amin'ny faritra Atsimondrano iny. Izany no natao dia noho ny fahitany soa tamin'io tanàna io araka ny inambarany. Eo ihany koa ny commune Ankaraobato tariny ben'ny tanàna Andriamiaso Gilbert izay manolo tanana amin'ny fampiroboroboana izany tetikasa izany. Marena fa manana vinavina ny tondra ireo mpampianatra evoaka ny faritra Analamanga hijeriny zava-nisy any amin'ny faritra hafa moa ny mutuelle des éducateurs Ankaraobato.